Falmerabatsika ndray amty sabotsy voalohany amin'ny volana jolay ity apetraka ihany aloha ny gasy mahay mamaky baiboly dia fianarana mamaky baiboly. Izany hoe fitana nomena anareo fa tsy trondro. Ndao mantsy ianao mangetaeta trondro be, ny trondro be mampangetaeta sa mampanona. So ianao te hina trondro be dia veritreritra hoe azo trondro avy atao amin'ny Isaia satria manako be mihitsy izany. Satria ny Isaia dia misy sakafo matsiro be dia be ao anatiny. Fa tsy izay no omenantsika. Tsy le sakafo ao no omenantsika. Fa atoroantsika ny zavatra misy ao anatiny ahafahantsika mitrandraka, ahafahantsika mijery, ahafahantsika mianatra ny bokin'ny Isaia. Fakazo ve tsika? Mahafinaritra anazy satria tenin'Andriamanitra io baiboly io satria tenin'Andriamanitra ny Isaia dia azo antoka fa azo foana ianao indrindra raha te azo. Fa raha avy hatrany ianao dia hoe kay dia izy fanantenana be fa za zao mba niandry an'le hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany inona ny dikan'iny dia tsy azo an'izay ianao. Toko 420 ny Isaia tsy aro hitantsika daholo izy rehetrarehetra fa lay principe général ahafahana mitrandraka fotsiny hoe isaka mamaky ianao dia azonao hoe inona ny tiany olazay na ahoana ny mahatonga azy miresaka an'io. Izay zany no ianarantsika amin'ny bokin'ny Isaia hoe ahoana ny fomba amakiana azy inona ny tena aloha FDB ao anatiny satria ty tsy mbola mandeha satria dia araka ny resantsika hoe boky misy verset be dia be zay tiantsika ao. Tena misy ao, tsy maintsy misy andin-tsoratra masina tianao amin'ny Isaia fa tsy vitany tianao fotsiny fa haitsika koa. Ary misy andin-tsoratra masina betsaka izay mampahery antsika ao amin'ny bokin'ny Isaia. Fantatsika izany. Na tsy betsaka ary fa vitsivitsy na tsy mbola tena mpamaky baiboly ianao dia misy vitsivitsy mampahery anao ao amin'ny bokin'ny Isaia. Zay zany zava-dehibe zay. Kanefa ny zavatra misy dia tsy fantatsika ny tena votoatin'ny boky. Inona ny lazain'le boky. Satria mila azontsika fa raha nanoratra ny hoe Isaia dia tsy mieritreritra izy akory hoe bon zay ihany nefa teo. Eo amin'ny toko 570 andininy faraika amby folo inona reny soratako eto hoe andraso mampahery endry zareo ny amin'ny zavatra ho avy ny anontania ho hafa ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho didiko any. Alors nga zay ny soratana dia soratana dia tonga ny amin'ny toko 750 indray izy dia hoe inona reny atao raha marary ny olona doranga soratana hoe fa izy va nitondra ny aretintsika. Tsy izany fa manoratra izy, tena manoratra zavatra mitohy, zavatra misy zavatra tantara iny ao dia ao anatin'ny reny no mivoaka le zavatra lay teny mampahery antsika. Satria sarobidy masoko ianao eny boe voninahitra ianao sadiko sy ny sisa rehetra zay ao anatin'ny tontolo-kevitra tiany Isaia ampitaina izy dia mila haitsika zany ny votoatin'ny boky. Ka hianatra amaky baiboly tsika dia ny tena fizarana roa lehibe ho jerentsika dia hoe inona mahatsara ny bokin'ny Isaia. Inona mahatonga n'izy io tsara, misy andininy betsaka tiatsika sy mahafinaritra atsika. Zay no jerentsika zany mampiavaka ny bokin'ny Isaia amin'ny baiboly indrindra amin'ny testamenta taloha. Dia ny tapafaharoatsika hijeren'le loha FDB hoe inona ny zavatra teny ho resahany ao ka mahatonga hoe misy andininy vitsivitsy maromaro tiatsika, mampahery atsika, haitsika, mahafinaritra atsika ao amin'ny bokin'ny Isaia. Ny hojerentsika voalohany ary zany dia hoe Isaia dia tena mpaminany lehibe. Mpaminany lehibe amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia lehibe foana Isaia. Voalohany mampaminany lehibe azy dia natratra tany amin'ny 80 taona any hoany ny fotoana naminan'iny. Tena lava be zany
matratra ny amin'ny 80 taona ny hoany ny fotoana naminaniny Isaia zay zany aloha de fa mpaminany lehibe azy. Faharoa ao amin'ny testamenta taloha de anisan'ny boky lehibe indrindra ny Isaia. Eny lehibe ny salamo fa ny salamo de ira 50 natambatambatra. Mety maharesy ny Isaia angamba de ny Genesis sy ny tantara. Rehefa tambatra ny tantara voalohany sy ny tantara faharoa de ny Genesis sy ny tantara angamba maharesy ny Isaia. Fa orinan'izay de izy ny boky lehibe indrindra sy lava indrindra. Ny afatra ao anatin'ny Isaia koa de ho hitantsika amin'ny tapany faharoa amin'ity fampianarana ity fa tena manandanja be, tena mavesa-danja be ny afatra izay ampitain'ny Isaia de sombotsombony amin'ireny afatra ireny ilay andininy zay tiatsika. Ny faminaniana nataony koa de tena hoe fototra, azo lazaina hoe faminaniana fototra ho amin'ny baiboly sy ho amin'ny fiainana kristianina mihitsy. De zany rehetrarehetra mampaminany lehibe ny Isaia ary ny ngezabe ihany koa de zao hoe Isaia no tany sain'ny testamenta vaovao be indrindra. Mihoatra noho ny salamo ary testamenta vaovao ray manontolo de boky ny Isaia ny tany sainy betsaka indrindra miverina be de be ao amin'ny testamenta vaovao. De hitantsika fa ny testamenta vaovao zany tena tian'ny boky ny Isaia. De zay zany anisany mampaminany lehibe ny Isaia. Akoatran'izay ny anarany Yosaiao, zay ny famaky azy amin'ny teny Hebreo, Yosaiao. Ny Isaia ny dikany hoe Isaia dia hoe Jehova no mpamonjy. Zay ny dikany Isaia, Jehova no mpamonjy. De io teny io mitovitovy tena mifanakaiky na ny heviny na ny fanononana azy na ny dikany de mifanakaiky amin'ny ina ny anarana ao anaty baiboly mifanakaiky aminy alo, Josoa, Hosea, Isaia. Tena mifanakaiky na ny heviny na ny rehetrarehetra fa araka ny voalazanareo teo dia tena manambara Jesosy, mitovy dika amin'ny Jesosy ny anarana hoe Isaia na ny anarany ary. Zany rehetrarehetra zany zany aloha de ahitantsika hoe mpaminany lehibe tena goavana ao amin'ny baiboly i Isaia. Faharoa manarakarak'izay jerentsika indray ny filazantsarany Isaia. Io zany le votoatiny tena ngeza be hoe tena filazantsarany Isaia. Raha taonjato valo talohany nahaterahan'i Jesosy Kristy no nanoratana ny bokin'ny Isaia, valonjato taona talohany nahaterahan'i Jesosy Kristy nanoratana ny boky dia tena hoe nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra mihitsy io boky io satria efa milaza sahady ny amin'ny Jesosy Kristy. Tena laza ny filazantsara. Tena hoe ny Isaia zany mampiseho mazava tsara hoe nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra ny baiboly, ny bokin'ny Isaia. Valonjato taona talohany nahaterahan'i Jesosy Kristy nanoratana azy fa akoatr'izay de ny Isaia tena baiboly kely, ny bokin'ny Isaia. Ty moa fifanjifinjavatra ihany satria tamin'ny andron'ny Isaia ho averiko ihany tsy nanao izay toko voalohany andiny voalohany inona re misoratako hoe ny fahitana avy amin'ny Jehova ny Isaia tamin'ny andron'ny anina sy anina sy anina Isaia zanaky Amoza. Tsy zay akory ny tao anatiny fa efa taty amin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo zay vao napetraka ny toko sy andininy. Kanefa na izany raha jereo tsara ane mitovy isa amin'ny boky ao amin'ny baiboly ny isan'ny toko ao amin'ny Isaia. Mitovy tsara mihitsiny. Raha ohatra ka 680 ny boky ao amin'ny baiboly dia 680 koa ny isan'ny toko ao amin'ny bokin'ny Isaia. Fa tsy vitan'izay
zay zany ataontsika hoe fandrifinjavatra noho nametrahana an'le toko tateoriana fotsiny io fa ny tena ngezabe ao anatiny dia zao hoe am'ireo boky 900 ao anaty baiboly ireo dia fantatsika fa misy boky 4 eo amin'ny testamenta taloha, misy 7-30 ao amin'ny testamenta taloha ary 7-20 ny ao amin'ny testamenta vaovao. Dia zao rehefa tena mamaky boky ny Isaia ianao ary zava-dehibe ny aizanao an'ity dia hita ihany koa fa mizara roa koa ny boky ao amin'ny Isaia, zara roa ohatran'io tsara mihitsy satria eo amin'ny toko 700 amin'ny Isaia dia tena hoe zavatrafa mihitsy no resahany. Ny toko 7-30 voalohany zany hafa ny resahany, tsy hoe hafa kory fa io toko 700 io zany dia maneho fizarana mazava ny bokyny Isaia. Ny toko 7-30 voalohany dia maneho fitsarana sy fanameloana, zay ny tena betsaka ao. Misy ihany ny fanehoana fitiavana, fahasoavana, fitahiana, fa ny tena betsaka dia fanameloana sy fitsarana. Zay ny toko 7-30 voalohany amin'ny bokyny Isaia. Ka mova tsy zay ihany koa no ao amin'ny testamenta taloha ny akamaroany zany le Andriamanitra amin'ny testamenta taloha ohatra ny Andriamanitra masika zany dia fitsarana ny tena betsaka, fanameloana ny betsaka sy tahaka zany. Dia manomboka eo amin'ny toko 700 eo amin'izay, zany hoe misy toko 700 io dia misy toko 720 manaraka amin'izay dia fahasoavana sy famporisihana. Toko 700 ka hatramin'ny 920, toko 720 zany ohatran'ny testamenta vaovao. Tena ohatr'izay dia jereo amin'izay ny andininy tena tiatsika betsaka fa manomboka ao amin'ny toko 700 eo ka hatrany amin'ny 920 eo ohatran'ny testamenta vaovao. Fa tsy zay ihany, tatsika teo tovisa amin'ny baiboly, mizara roa tahaka amin'ny baiboly. Ny tapany voalohany dia miresaka fitsarana sy fanameloana tahaka ny testamenta taloha ary tapany faharoa dia miresaka fahasoavana sy famporisihana tahaka ny testamenta vaovao. Fa fanampin'izay dia manomboka amin'ny Jaona mpanao batisa ny resahany eo amin'ny toko 700, le tapany faharoa, le nitovy ny testamenta vaovao zany dia miresaka ny Jaona mpanao batisa. Raha miresaka ny Jaona mpanao batisa ny fiatombohan'ny testamenta vaovao. Toko 700 tsika rehefa ohatra zany ity zany ny toko dia ity ny andininy rehefa Isaia izy dia tsy asiako soratra intsony hoe Isaia eo fa tonga dia hitanareo. Andininy fahatelo amin'ny toko 700 zany hoe vao manomboka le tapany faharoa toko 700 dia ozy izy hoe injany misy feo miantso hoe savaonareo ny lalana ho an'ny tompo any tany efitra, manaova ianareo lalam-be ho an'Andriamanitra ny tany foana. Zay io ny anombohany azy amin'le toko 700 izay fiatombohan'ny testamenta vaovao ihany koa satria Matthieu toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 dia manotanisany io ho an'ny Jaona mpanao batisa. Ary tamin'izany andro zany dia niseho vahoaka Jaona mpanao batisa nitory tany an-tany efitra Jodika ny laza hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilaina ampilazainy Isaia mpaminany hoe injay misy feo mafy miantso mafy any any efitra hoe amboary ny lalan'ny tompo, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Io le teo toy ny fitafiany Jaona dia lamba volondrameva fa kiboditra teny aminy valala sy tantely remy kosa ny sakafony. Zay samy manomboka amin'ny Jaona mpanao batisa ny fiandohany ary fiafarany mefara amin'inona? Mefara amin'inona ny testamenta vaovao dia mefara amin'inona koa ny boky ny Isaia. Ny testamenta vaovao dia mefara amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Dia toko 920 amin'ny Isaia andininy 220 efa any amin'ny farany mihitsy zany fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay atao ka aritra eo anatrehako ny tompo dia toy izany ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo. Lanitra vaovao sy tany vaovao.
ny apokalipsy toko faraky amby roapolo a mamarana ny baiboly toko faharoa amby roapolo fara fa ny toko faraky amby roapolo a andininy voalohany dia miresaka zay izy hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao a fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina tsy nisy tsony. Wow, ahoana no tsy inonao ba efa voapetaka ny vy mamay a raha zaho mbola tsy mino ihany hoe misy fananankiray ande mitarika an'io baiboly io a mahatonga anazy ho tenin'Andriamanitra dia mitovy mihitsy ny lazainy ary io le mahatonga antsika miteny hoe mpaminany lehibe i Isaia. Araka izany raha ny firafitry ny boky ny jerena, raha ny votoatin'ny boky ny jerena dia azo lazaina hoe baiboly natambatra ho boky kely anankiray a ny bokin'ny Isaia. Zay ny bokin'ny Isaia, baiboly natambatra ho boky iray. Zay ny tena anisan'ny tiavantsika ny bokin'ny Isaia io ary zay ny tena anisany anetanana antsika, ampianarana antsika hamaky an'izy io, ahazahoana ho harena be ao amin'ny fiainanao.